Ao anatin'ny lalao izay ihany dia androany kosa no fotoana nosafidian'ny Orange Madagascar hanolorana ny lokan'ireo olona misa 80 izay tsara vitana tamin'ny lalao Orange Money andiany faharoa. Ramatoa Zafitina Doria Tionazaramo no nahazo ny loka goavana tamin'izany dia nitapakila tana Hong Kong tana. Natolotry ny Orange Madagascar ireo tsara vitana rehetra ka voasarika anarana nandritra ny fisariana andiany faharoa tamin'ilay lalao Orange Money ny lokany teny amin'ny hôtel Ibis ny tanterahana ny lanonam-panolorana itolakandro. Tsara vitana efa ho zato avy amin'ny lafy valonosy nahazo zany fanomezana zany. Fantatra nandritra ny fotoana ary fa ramatoa Zafitina Doria Tionazara no nahazo ny loka goavana dia tapakila tana Hong Kong tana. Tsara vitana valo hafa kosa no nitolorana lelavola indroan'ny karamany. Tsy natao ambany zavatra ihany koa nefa ireo tsara vitana hafa izay nahazo loka arakaraky ny valan'ny fisariana izay nitoto-saina tamin'ny voalohan'ny herinandro teo anatrehan'ny commissaire des jeux. Nahazo t-shirt, abonnement Canal Plus, tapakila ahafahana metsena maro samihafa, fisakafoanana any amina hôtely, chocolat milanja 520 kilao, arona feno entana, smartphone, iPad, clé modem USB, sy fanomezana maro samihafa avy amin'ny Orange izy ireo. Tsotra ny lalao Orange Money, mila manindry ny dièse 144 dièse ary misafidy teboka enina isa cadeau. Mila mampiasa Orange Money matetika mba ahafahana mahazo isa. Nanome toky ny Orange fa mbola azo ny anjara lokany ireo ny lalao kanefa tsy nahazo tamin'ity fisariana faharoa ity. Tanterahana isam-bolana tokoa ny fisariana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona nisy Orange Madagascar. Ao anatin'ny fiahina ara-sosialy nijery ireo be antitra teny amin'ny fokontany nandohan'ny mandro seza tamin'ity androany ity kosa ny antoko malagasy tonga saina na MTS ary nitondra fanomezana ho azy ireo. Nanolotra fanomezana ahitana lamba firakofana toy ny bodofotsy ho ana be antitra manodidina ny 20 eo teny amin'ny fokontany andohan'ny mandro seza boriboritany faharoa ny antoko malagasy tonga saina na MTS izay tarihan'Andriamatoa Ratsiraka Roland io tolokandro. Tafiditra indrindra ao anatin'ny laharam-pamehan'ny antoko tokoa ny asa sosialy araky ny nambaran'Andriamatoa Ramiandrasoa Faltina fantatra amin'ny anarana ihany koa hoe Paty. Asa sozay toy MTS amin'ity an'ity moa zany dia fizarana bodofotsy ho an'ireo be antitra misy 20 ao amin'ny fokontany nandohamandro seza izay nanao fangatahana tamin'ny atoko zany dia tonga ny atoko amin'izao anio izao anatanteraka an'izay fanomezana azy ireo izay. Tsy voanoany koa ny MTS no nanao asa soa indrindra raha teto amin'ny 2e arrondissement manokana fa tsela tokoa izay talohan'iny fetin'ny 9 Jona iny ny arahantsika nahita tsara fa nizara renana sy bodofotsy sy fanamina ho an'ireo mpanao fanatanjahantena teo ihany koa baolina tato anatin'ny 2e arrondissement ihany koa ny atoko. Ny manaraka moa dia mieritseritra ny atoko hoe hijery ireo izay tena sahirana tanakaviana sahirana any amin'ireny fokontany ato anatin'ny 2e arrondissement ireny zany dia izay arakarak'izay zavatra tena bedavo mihitsy no andraisan'ny atoko fanampiana ho azy ireo. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nahafahan'ny atoko ny tafafohy tamin'ireo be antitra sy nitondra fanazavana madinidinika mikasika ny toedrara politika izay tsy azo iodivirana eo amin'ny fiainan'ny isan-tokantrano.